Zano iseo masina ito efa nisy didy folo fa mbola nanome didy vaovao mitombo Kristy mifankatiava ianareo izy resitsika malagasy zay ifankatia tsika ifanometanana amizay miaraka mandroso makasitrika tomboko afaty zany Silakan itankan sa sumiter ang pagkakaw. Ay sa mga nagatong ni Bubutan Fakitaw. Ay sa nakagang ni Bubutan Farua. Ang Bubutan ni Fuadori. Atas kaitia ka ada sa sika isulang ni Bubutan Fuadori anjani Fiternena na kensini. Okay. Ay sa Bubutan Fuadori. Paspe! Olha Bubutan Faru! Bubutan Tanteru! Bubutan Faevacha! Fatimi! Faena! Madame Lele, Tungan Lera, Retunuari Vlad Smat Rayank, Eton Tichanzan Collision Manatunzubeti, Nun Safdianan at Piaradi, Piaramtul. Ny vony moasary mba anomezana anao ndray ny toky sy ny voady fa andro sisa no isaina amin'ny 1 ny volana Desambra iaraka itsika rehefa ny adidy ifidy ny numero firy iza mety Izawa nandalo tety Omalial ary ny zavatra tsapako dia izao no tena fitiavana any apoa satria niaritra mba hifankahita androany iray saina androany ary aneo ny firaisakinantsika androany koa tiako ambara eto satria maro koa ny manaraka antsika any tokantrano any betsaka ianareo namana fianakaviny mpiaradia vahoaka n'Antananarivo izay naniry hoeto androany anefany dia voatery notoanana satria efa feno tanteraka ny Coliseum koa ho anareo rehetrarehetra ny tokantrano miaraba anareo misaotra amin'ny fanoananareo. Ho antsika eto kosa dia misaotra anareo manokana ho namaly ny antso. Iaradia isika, iarakan-droso isika, anohy ny fampandrosoana isika miaraka. Na inona ny fanaratsiny. Na inona no fankalana tiany sasany foana sesika. Ny atsika mazava. Ny fitiavana no lehibe indrindra. Ny azy fandatsana, ny atsika fitinjovana sy fanampiana ny besiny maro izany lara-pameatsika. Ary tsy hitsahatra isika raha tsy mipaka any atokantranonareo tsirairay izany fampitsinjovana izany. Anampy anareo aho, anakaiky anareo foana aho, hitsinjo anareo aho, ary tsy hamela anareo irery aho. Izany
no ataoko lara-pameana rehefa tonga ben'ny tanànan'Antananarivo ny tenako. Androany dia voaporofitsika fa tsy nasakana antsika velively ny fanaratsiana sy ny fanenjehana. Ary io koa tsy hisy asakana antsika satria fandresena efa azontsika. Roapolo andro izay nanantona anareo namangy anareo nitsidika ireo tokantrano maro teto Antananarivo renivohitra, nitetin'ny tsena namakivaky ny lalakely maro no mbola tsy vita, maro ny asa tokony mbola tanterahana. Ary izay indrindra no antony itenenako anareo hoe amin'ny 1 Desambra isika rehetra hiaraka hifidy Andatsabato ny numéro 7 satria teneniko anareo lohina ny antony andraso aloha izao irery no candidat na atety ny fokontany 2020. Ary tsy vita izany raha tsy nisy an'ireto namana député ato amin'ny Irmara ireto nanampy niaraka n'ireo conseiller municipal maro be namana nanao ny asa rehetrarehetra, nanao fampiofanana, nikarakara fanomezana sakafo mafana, ny fizahana ara-pahasalamana teny anivon'ny boriboritany enina. Hatreto tsy misy mihitsy ny fankalana andresy fitiavana izany tsy misy mihitsy ny ratsy andresiny tsara izany, ary tsy misy mihitsy ny maizina andresy ny hazavana izany. Ary tsy nitsikera-ko no mitondra ny fampandrosoana fa ny asa sy ny finiavana naseho atsika izany. Amin'izao ary dia mangataka ny ODA anao an'ity hira ity anamarinana an'izany fandresena firaisan-kina izay eto amin'ny Coliseum mety izay androany. ODA annoncéany DJ Alzana dor Mexica! Numéro fini! Azra Tanascarega, todo mundo, numéro 7.